Loharany pahalalana ny fitiavana mamaky boky tsy tokony atao ambanin-javatra zany ary noho izany indrindra no antom-pisian'ilay hetsika tsenam-boky etsy amin'ny Tahalararasina Analakely natao hanomezana ny fahafapon'ny rehetra ao anatin'ity tsenam-boky ity. Boky fampianarana manaraka ny fandaharam-pampianarana malagasy maro azo safidianana no varotana miaraka amin'ny fihenam-bidy 520 hatramin'ny 520 isan-jato mandritra le hetsika tsenam-boky izay karakarain'le trano fanatotana boky édition Le Lauréat etsy anoloan'ny Tahalararasina etsy Analakely hatramin'ny sabotsy ho avy zao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra izao etsika zao. Askan'le hoe etsika tsenam-boky dia izy io nataona indrindra édition Le Lauréat aloha manao azy anotarian'Andriamatora tsy maholy Franciné dia tohizanay vady aman-janaka foana hatramin'izao le etsika tsenam-boky dia izy io moa toy ny fanaona isan-taona anampiana ny ray aman-dreny mpianatra amin'izao fidirana izao dia manao etsika tsenam-boky zahay mba hoentina kokoa fantatra moa zany le fiainana efa mafy dia mba misy kokoa mirary kokoa le vidin'ny boky ao anatin'ny fandaharam-pianarana amidina eto. Misy ho an'ny zazakely, misy ho an'ny classe primaire taranja rehetra izay vokarin'ny édition Le Lauréat, français, malagasy, calcul, SVT, tantara, géographie ary eo koa ilay antsointsika hoe FF-MOM na instruction civique. Zay ho an'ny classe primaire fa ho an'ny classe secondaire koa dia manana zahay anglais izay moa dia écrivant correctement le français, fampianarana manoratra ny teny frantsay. Dia ankoatran'izay manana le lauréat, le lauréat du CE, le lauréat du BEPC ary ny le lauréat du bac ny édition le lauréat. Nomeny édition Le Lauréat lanja lehibe ny toerana misy ny boky izay fototry ny fanambeazana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Araka ny nambaran-dramatoa Ratsy Maholy tokoa dia ilaina ny boky ary tokony tsy hiala andoham-pandrinan'ireo mpianatra etsin-daniny izany hoy izy tsy ny olon-drehetra ny manana sy afaka mampiasa internet ao an-tranony.